Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka an'izay ny vaovao malagasy vaovao mafana miparitaka amin'ny tambazotra serasera ny fampizarana amintsika eto amin'izao tenenintsika zao dia nisy nanafika ary nisy nitifitra ny fiara nitondra ny Ranivo Arivony Narindra ny aina Rasazy Narindra pentanana vaovao any Mangatambohangy Ambatofinandrahana ary nodimandry izy vo avy nametraka ny samboady mahapentanana azy tany Ambositra ny tenany Afakomaly ary hiverina hody antandrazana izao nisy nanafika izao isan'ireo tanora mandray andraikitra i Rasazy Narindra ary nitokisan'ny vahoaka Mangatambohangy fitokisan'izy saingy izao manko nodimandry izao tsahivina fa efa pentanana teo aloha tao antoerana io koa ny rainy tsisy olona tsy hevitra mahakasika an'ity tsy fandriampahalemana vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao ity ary alainantsika ihany koa ny fanokefitra nataon'ny Lalatiana Harety Rakotondrazafy mahakasika ny toe-draharaha ity manohina manokana ny vaovao nahafatesan'ilay pentanana Mangatambohangy any Ambositra mbola tanora vo eritrerony ary indrindra moa Rasazy vehivavy mahery fo manana ny fandavatena ndraindraikitra hanompon'ny tanànana izy mankahery sy mirary finoana ho an'ny fianakaviany izay nilaozany takina ny tena hisian'ny fanadihadiana matra ahalalana izay tena marina hoe asan-dahalo ve sa resaka politika ve sa resaka antony samihafa no antony amonoana azy izao manko no tsara ho fantatsika ny tantara mahakasika io komina io efatra be izao ny pentanana Amperinasa maty tao amin'ny komina Ambonivohitra io fa maninona no maty foana ny pentanana ao talohany rainy io Rasazy io izay efa pentanana maty koa de efa nisy pentanana roa hafa koa samy maty Amperinasa daholo Merakoto sy Meramanantsoa mahagaga ny mahavariana izany ary loharanom-baovao tamin'ny loholona Raymond Nala raha ny sary dia nokendrena tifitra manokana ilay Rasazy satria teo amin'ny saokany no voatifitra ary nahafaty dradrano azy voalaza fa nisy sakana roa tamin'ny lalana andehanany zareo zany hoe efa niomana ilay fitifirana tamin'ilay sakana voalohany izy no maty voatifitra izao azo heverina fa hoe mety efa niomana ny sakana faharoa ny Jolay raha tsy voatifitra tamin'ilay voalohany izy satria rehefa nandalo ny sakana faharoa ny fiara efa nisy zandary dia tsy nisy olon-dratsy ny jenaintsony teo afaka nanala mora foana ny sakana ny zandary miandrandra famotorana lalina ka mba ho saziana mafy zay haran'izay henjana ny nahavano izao loza izao ty manko fanokefitra tao amin'ny Lalatiana Harety Rakotondrazafy manodididina resaka tsy fandriampahalemana zay no resafatsika eto ary hitatsika ihany koa manko fa dia resaka tsy fandriampahalemana teny Andohatapenaka iny na samy naneho hevitra manko ny olom-pirenena rehetrarehetra ary naneho hevitra ihany koa i Flery Rakotomalala fa hoe fidia aleho itoy hatramin'ny farany ny fanadihadiana teny Andohatapenaka iny moa no nisy ny toerany ny afenan'ireo jiolahy sy ny samborona azy ireo tiako be moa ifidy satria izany ingahy vola mpanolotsaina komina izany ary hitatsika manko fa nisy fahafatesan'ilay dada ary nihetsika manko ireo polisy ireo nanenjika ireo jiolahy misy 5 jiolahy ireo ary nisy ny voatifitra ary nisy mbola karohina hatreto ary naneho hevitra ihany koa namaly i Solombavambahoaka Rafidimanina Désiré Monsieur Fidy hoe indrandray ny tian'lery hatongavana eto Flery ty no tenenina eto hanaratsy handoto anay indray ve hoe maninona ary tena mbola tsy lany foana ve ny volan'ny olona manakarama an'lery hanaratsy ahy lava aty any amin'natin'ny Facebook raha tena olo marina dia eto an-tanana miresaka fa tsy any andafy any mivazavaza sy manakorotana saim-bahoaka lafa ary efa rayariary tsy vita hanampiana ireo malagasy manana fahasahiranana amin'ny tany sy firenena izay afomba ahoana manko ny hodiana any Madagasikara ka tsy hitatsika ve tsy fandriampahalemana raha mandriampahalemana manko ny firenena afaka modiny rehetrarehetra afa indrindrindra ihany koa raha misy fahalalahana maneho hevitra mody ihany ny vahoaka izay hitatsika hoe hody amin'ny taniny zay fa misy ve zany rehetra zany hitatsika zao vaovao miparitaka amin'izao fotoana izao misy fahafatesan'olona fitifiran'olona etseroa fanafiana noho izany dia rehefa manamanam-bola anao dia tsy maintsy misy mitifitra foana hitatsika manko resaka tsy fandriampahalemana zay dia nisy fanokefitra natao ireo polisy pirenena no amafisina ary ny tsipihina
Anitsindriny manokana fa hoe reny dahalo na jiolahy iry dia avy any atsimo. Mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra zany fa hoe azo tenenina ve fa hoe jiolahy avy any atsimo manafika Antananarivo renivohitra fa indrindrindra teo Andohatapenaka zany. Sao de ataontsika hoe mba hialana amin'ny resaka nataony Flery Rakotomalala hoe miomana namako anao ry solombavambahoaka fidy satria ohatrany hoe mpanafina ny dahalo na jiolahy zay i député solombavambahoaka io. Zany dia hoe mbola tsy haitsika na marina tsy marina zany fa zany faneho-kevitra hitantsika io sary io faneho-kevitra nataony Flery Rakotomalala ka no hamafisin'ireo antsindrin'ireo polisy ireo hoe fa hoe avy any atsimo ny olona dahalo na mpangalatra ireny raindahinireny ka raha zany nahatonga anazy nitifirina sy nokaroana hatreto. Zany hoe tsisy dahalo na jiolahy zany ny vahoaka na ny vahoaka ny ambany tanàna ny Antananarivo zay fa reny dia avy any atsimo. Ary hitantsika fa namaly iny manko i solombavambahoaka fidy mba hafantarana hoe tsisy jiolahy na dahalo ny tampon-tanàna ny Antananarivo renivohitra na Andohatapenaka zay fa avy any atsimo ireny. Mampametra-panontaniana zany polisim-pirenena ve afaka mitonono ataontsika miteny ny hoe avy fiaviana re olona dahalo reny hoe avy any atsimo, tsy manimba ny saim-bahoaka ve zany, tsy manimba imazy ny olona avy any atsimo ve zany faneho-kevitra zany, fa maninona ary raha ohatrany tenenina fotsiny hoe azo tenenina daholo ve zavatra rehetrarehetra zany ka raha na tenenina fotsiny hoe avy any amin'ny 67 hectara avy Akadibahoaka na avy aty Ivato ny olona dahalo rehetrarehetra iny fa tsy tenenina fotsiny hoe avy any atsimo. Karazana hoe ny olona avy any atsimo zany mpangalatra na dahalo na jiolahy. Mampametra-panontaniana zany. Tahoaro jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny polisim-pirenena mahakasika ny tsy fandriampahalemana teo Andohatapenaka izay. Nitrangana Pôbasy ny raradraraka teny Andohatapenaka omaly 20 febroary 2024 nitondra fanazavana mahakasika izany avy ao amin'ny polisy-pirenena androany. Araka ny fanazavana teny an-toerana no nahatratrarana ireo jiolahy ato toy ny kotrika ny fanafiana nahafaty an'ilay mpanakalo vola vahiny tetsy Analakely andro maromaro lasay. Nahery ny fifandonana ka nisy ny fifampitifirana nandritra io fisamborana omaly teny Andohatapenaka io. 4 tamin'ireo jiolahy no tratra niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana sy bala maro ary miisa 5 ireo latsaka tsy afaka mamberikeloka intsony. Polisy iray kosa no naratra vokatry ny fifampitifirana nisy teo amin'ny rotonta. Andian-jiolahy no mivondrona amin'ny fanafiana toy ireny. Piasa inkoranao l'investigation ny fikarohana ny sagy sy ny anivon-plika criminel ka ny talata alina no afantatra efa nisy olona azo voalohany reo manodidina andreo jiolahy nafahana nidina teny Kazoto andro alina igny fantatsika tao anatiny tao nisy 5 lahy ny 3 dia voasambotra ny 2 zany tao anaty fifandonana sy fampifirana mateo ilay atao hoe Stefano zay efa fantatsika fa olona voavoaka tsy efa voatsela akory zay amin'ny resaka fanafiana tapedina ohatrany io ihany ary mbola tato amplika criminel misambotra azy tamin'izany dia ny 2 maty teo ny ray voasambotra velona ny anankiroa tafatsoka. Rehefa nambola ny toy ny fikarohana zany amin'ilay anankiroa tafatsoka tamin'ny andro teny Kazoto io tonga tamin'ny omaly io sika izay nazahoana ny anankiray le rafeno zay olona efa karohana fatratra ihany koa teny Akadievo efa andalana de hitsoka ho any Tuléar Mariana eto aloha dia olona avy any Tuléar ny ankamaroany izy ireo avy any Antsimo moa zany lazako azy tratra efa tanaty karandalina izy no nifanenjehana dia nitsoka ny fampitifitra ndray koa dia teny Akadievo no latsaka. Ny faharoa nisy mbola nandeha koa ny angom-baovao zara ny polisy saky sy ny BC taty amin'ny Andohatapenaka izay nahitatsika tamin'ny tambazotra seratsera omaly iny ihany koa hoe nisy fandonana mafimafy tao no tratra indray ilay bota izay efa voatifitra tamin'ny fanafiana teo Analakely amin'ny Andriamatoa Ledada nahafaty ny tompokala Ledada teo amin'ny pavion. Miisa 4 ny fanafiana efa nataondreo andian-jiolahy ireo teto Antananarivo. Io vondrona io ihany koa no efa nikotrika ny tranga fanafiana rehetra nalaza tato ato toy ilay Kashipoan teny Andohalo, tranga fanafiana teny Ambodivona sy Soavimasoandro ary ty raharaha nahafaty an'ilay mpanakalo vola vahiny tetsy Analakely ity. Inona moa no fampiatsoana fa dia ny zavatra niseho zany tsy fandriampahalemana vitsivitsy tato ato niainga tamin'ile tao Analakely. Tao Analakely fantatsika fa misy olona zany tao dia nisy nanafika dia maty. Efa nandeha ny fanadihadiana dia ny tambokana zany zay zavatra zay ary misy ny voasambotra misy koa ny latsaka zay tsy afaka mamerikely koa moa zany. Misy ny latsaka aloha zany dia 5
dimy isany latsaka naratra misy polisy nay anankiray a naratra voatifitra andrasana araka izany ny mety ho toy ny tiraray